Ni andin'ny faharoa amin'ny lalam-pandroenantsika aloha dia mamaritra mikasika ny hoe laïcité de l'État io atao contre guillemets zay dia raha ny tokony ho izy moa zany dia tokony hajaina tokoa ny lalam-pandroenana raha vao miresaka an'izany zavatra zany satria no faritan'ny lalam-pandroenana zany ambony ny lalam-pandroenana io tsisy afaka maninona na hoe manao zay tiany hatao mihoatra an'izany na zany nisy fitondrana teo aloha zay na mpifangaro na mpifanjevo le raha mpivavahana sy ny resaka fitondram-panjakana dia tsy mipetraka avy hatrany zany ny ametrahana amin'ny toerany ilay andininy voalaza ny lalam-pandroenana io satria misy zavatra mifangaro sy mifanjevo ary satria moa zany ilay André Rajoelina filohan'ny Repoblika voafidy amin'ny fomba demokratika ankehitriny na dia mpivavaka izy katolika hotraya dia fantatro fa olona tsy mba manana fotom-pisainana na fomba fiasa anitsakitsaka lalam-pandroenana zany eo anoloan'izany dia azo antoka avy hatrany fa ilay andininy voalazan'ny lalam-pandroenana io dia voahaja ary tsy hifangaro inoko zany ny resam-pivavahana sy ny resaka fitondram-panjakana. Somary nisy ihany mantsy le velirano efa nataony tsy efa karazany fianianana ve reny na dia tsy misy ary hoe fianianana amin'ny resaka baiboly sy ny sisa le velirano fianianana fa ny lalam-pandroenana indray manao hoe tahaka izao ny endrika anehoana ny fianianana na dia misy an'ity velirano ity aza ka ho fanajana an'izay lalam-pandroenana izay ihany dia tsy maintsy atao zany amin'ny asabotsy zao eo Mahamasina ary dia hianina eo anoloan'ny vahoaka malagasy izy tsy ndriko mafy zany pirenena sy ny fiaramiasa amin'ny sehatra iraisam-pirenena tiako zay fanontaniana zay satria be da be tokoa ny olona manontany anay amin'ny mampiantsehatra ara-politika hoe ahoana fa ny président voafidy amin'izao fotoana zao dia tsy te hiara-miasa avy any amin'ny velany fa te hitondra ty Madagasikara ty amin'ny fitondran-tenany amin'ny fahaleovantenany zany ara ekonomika sy tahaka zany liza tokony hapetraka mazava tsara hoe ny fiaraha-miasa avy amin'ireo partenaire technique financier sy bailleur traditionnel tsika reo tsy nisy ny teny hoe raha ny fahazoanay ny vina sy ny fanazavana na indrindra ny fanampielezan-kevitra lazain'ny président Andry Rajoelina dia hoe ny fiandrianam-pirenena dia tokony ho sarotiny isika satria zany no mahatsika atsika izay fiandrianam-pirenena zay fa tsy miteny akory izy hoe izao tsy hiara-miasa amin'ny firenena hafa diso zay ary disoinay zay manovan'izany fa manakorotana saim-bahoaka. Fantatra ihany ny situation misy any atsimo fa ho anareo manokana zany zao inona ny zava-misy any an-toerana amin'ny resaka firesin-drano ankehitriny dia aro tokoa eto zany satria hainao manjery ty fampiresaka eto amiko ty ny misaotra an'Andriamanitra Andriananahary voalohany indrindra satria nahazo rano norana tsy niato tao anaty fotoana maromaro ny tany atsimo na koa raha ny marina indrindra ny tany androy raha ohatra nareo mijery any anaty réseaux sociaux any ireo commentaire samy hafa mialatsiny fa fangaroko ny teny vahiny sy ny teny gasy dia be da be ny resaka ao manao hoe manambitana ve sa mananandro sa fitahina avy amin'Andriamanitra ho ilay filoham-pirenena vaovao fa ela ny ela tao anatin'ny haintany sy fijaliana ny tao androy dia tojo ranonorana ary tena te hivadika ho safo-drano ankehitriny io tsy mampaninona anay any atsimo any tsy mampaninona atsika avy any atsimo any na dia manahoana fienieniny reny ranovory ho zay any atsimo reny na dia mivadibadika manao hoana ny endrika sehoany reny rano tahaka ny mandrare manambovo menarandra dia faly foana ny any androy satria reny ataony any androy hoe ela nandinisagna azy avy izy ty ka afaka mamboly ny olona
ary manantena sahady ny olona fa hisy hoaniko hoanina ary de hovoky fa tsy hita vandra lava ilay fanampiana toy ny avy amin'ny PAM programme alimentaire mondiale sy ny etsetra etsetra tsy maintsy ny vahoaka koa nge mba misy fandraisany andraikitra am'izany atao hoe fampandrosoana zany na de amin'ny fahatrana zany raha mba misy ranorana hoatry reny ange omen'Andriamanitra eny ary raha morainy fanjakana koa ny pluie artificielle maninona mo fa afaka mamboly ny olona ary zany no raha rena ka tahatahaky zay ny eny atsimo am'izany am'izao fotoana zao